Misotranao izahay fa mbola omenao fotoana hamakina ny teninao. Mangataka ny fanahinao masina meno anay mba ho voavaky tsara araka ny sitraponao ny teninao ka ho tafapakany amin'ny vahoakanao mba hahafahanay mandroso hatrany amin'ny fanarahananao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay mpampandresy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny soratra masina voalahatra ho vakiana araka ny perikopa fanekena taloha bokin'ny Salamo. Salamo faharoa amby valopolo ho vakiana manomboka amin'ny 5 voalohany. Andriamanitra dia eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ary eo amin'ireo Andriamanitra no hitsarany. Mandra-pahoviana no hitsaranareo tsy marina ka hianaranareo masony ratsy fanahy. Alahary ny teny mahantra sy ny kamboty. Omerarina ny moro sy ny malahelo. Vonjeo ny mahantra sy ny malahelo. Afao amin'ny tanany ratsy fanahy izy. Tsy mahalala na mahazo an-tsaina ireny. Ao amin'ny maizina no andehanany. Miorongoro ny fanambanin'ny tany rehetra. Hoy izaho, Andriamanitra ianareo ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetra. Kanjo ho faty tahaka ny olona ihany ianareo ary samy ho lavo tahaka ny anankiray amin'ny lehibe. Mitsangana Andriamanitra tsara ao ny tany fa ianao no andovan'ny firenena rehetra. Hotohizanao ny fanekena vaovao. Taratasy nosoratan'i Paoly Apôstôly ho an'ny fiangonana tao Roma. Romanina 9 ho vakiana manomboka amin'ny 5 voalohany. Inona no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny Bouddha ihany va isika hitombon'ny fahasoavana? Sanatria izany. Ataontsika izay efa matiny amin'ny dahoana no velona amin'ny any. Tsy fantatrareo va? Fa na iza isika no efa natao batisa ho an'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho taka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny Ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganana. Fa fantatsika fa ny toetsika taloha
dia miaraka nombona taminy anibana ny tenany ota mba tsy hanompotsika ny ota intsony fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Hofaranana ao amin'ny filazantsaramasina araka izao. Izao natoko fahiraika voapolo hovakiana manomboka amin'ny andiny voalohany. Ary avy amin'izany no manatonana ny toriteny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron'ny ranomasin'ny Tiberiasy. Ary toy izao ny nisehoany: niaraka Simona Petera sy Tomasy izay atao hoe Didio sy Natanaely ilay avy tany Kana ny Galilea sy ireo zanak' Zebedio ary mpianatra roa lahafa koa. Hoy Simona Petera taminy: andeha hanarato aho. Hoy ireo taminy: andeha hiaraka aminao kosa zahay. Dia nandeha izy ka niditra an-tsambokely ary tamin'iny alina iny dia tsy nahazo na inona akory izy. Ary noho ny efa nazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy, kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy izany. Dia hoy Jesosy taminy: anaka, manan-kalina va ianareo? Dia namary azy hoe izy: tsy. Ary hoy izy taminy: alatsao eo amin'ny sisiny ankavanan'ny sambokely ny aratonareo dia azo anareo. Koa dia nalatsany izany ka tsy zakany nakarina noho ny abetsahan'ny hazan-drano. Ary hoy ny mpianatra izay tiany Jesosy tamin'ny Petera: ny Tompo iry. Ary raha reny Simona Petera fa ny Tompo io dia nisikina ny akanjo ivelany fa tsy ny akanjo izy, ka nirotsaka teo amin'ny ranomasina izy. Fa ny mpianatra sasany nandeha an-tsambokely any nisarika ny arato feno hazan-drano. Fa tsy lavitra ny tany izy fa tokony 200 akiho ihany. Raha vao niakatra teo an-tanety izy dia nahita finarina teo sy hazan-drano teo amboniny ary mofo. Hoy Jesosy taminy: analao hazan-drano amin'ireo vao azonareo teo. Dia niakatra Simona Petera ka nosarihany eo an-tanety ny arato feno hazan-drano vaventy 350. Ary na dia be tahaka izany azy izy dia tsy tritra ny arato. Hoy Jesosy taminy: avy sakafo. Fa tsy nisy mpianatra saina notany azy hoe: iza moa ianao? Satria fantany ihany fa ny Tompo izy. Ary tonga Jesosy dia nandray ny mofo ka natony azy dia vao ny hazan-drano indray. Izany no fanotelo nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Masina ny tenin'ny Tompo.